tsisy miracle ho apetraky ny SADC zany eo satria mazava ho azy ny lalan-tsaina na ny principe fondamental ny SADC dia tsy fijabahana amin'ny raha anaty ny firenena anankiray. Zany hoe ny SADC ny ataony dia fanomezana sehatra fotsiny amina lalam-barotra eo amintsena iraisana. Zany hoe ny fanalefahana amina hetsa zany sy ny fanalefahana na ny fanafoanana manontolo ny habatsiranana amina enta mivoaka sy ny entana miditra eo amintsena iraisana. Ka fantanina mipetraka ho antsika zany dia hoe inona ary ny tolotra ho entiny Madagasikara eo anivony zany tsena iraisana eo anivony SADC zany. Tsika Madagasikara zany hatreto dia anisan'ny voasokajy anatin'ireo hoe misubira na ny misedra ny vokatry ny tsena eo anivony SADC satria tsika betsaka loatra ny entana afaratsika amin'ny tsena reo fa tsika tsy dia mamokatra firy Madagasikara. Potika ary manitra ny firenena. Matoa zany latsaka ho filoham-pirenena tamin'ny 2018 dia manana vy na analana tanteraka ny fahatrana eto Madagasikara. Izany hoe ny fenitry ny fahatrana moa zany raha ny fenitry iraisam-pirenena dia hoe olona mahazo vola latsaky ny 2 € par tête par jour isam-batan'olona io. Ary ataontsika hoe vidim-piainana tamin'izany fotoana zany no raisina dia ny karama farany ambany zany dia 7 hetsy. Fa na vidim-piainana amin'izao raha ohatra raisiko ny etaeta ny syndicat dia mitombona mihitsy hoe ray tapitrisa vao ampy amin'ny tokantrano anankiray isam-bolana amin'izao fotoana izao. Mbola lavitra an'izany lavitry ny afo ny kitay azoko lazaina hoe potika firenena tsy ilaza momba ny ala dorona sy ny tontolo iainana meratsy ny olona zay maty mbola tanora satria raha retsika ny espérance de vie eto Madagasikara dia totongana be ny espérance de vie. Mena avokoa zany ny tondro rehetra mahatonga anao milaza androany fa potika miamanitra ilay firenena. Matoa ny olona tsy mahita fa potika firenena dia pahany izay na tsy te hijery. Ary ny fahatrana amin'izao efa mahafaty olona. Zao nga mampikararana ny olona maty tsy ampoizinao misy no fanampozinana fa misy koa ny fanampozinana raha-tsakafo efa sinindre fa misy zavatra tsy mety ao. Dia mitondra inona ho an'ny vahoaka zany zao ny fahatongavan'ny COI teto Madagasikara nahatongavan'ny filoha teto Madagasikara sy ny SADC ihany koa mitondra inona ho an'ny vahoaka izay ao anatina sehatra rehetra toy itony. Ny anahy dia tsotra ihany. Za dia tsy nampianarina ary tsy nobeazina isolelaka ary tsy raitsy kombakomba ihany koa amin'ny fampahantrana n'ity firenena malagasy ity. Zay namana olona tsara, zay za. Fa be dia be manko ny olona hoe fa maninona noatra zao rehefa tsy mety dia tsy mety zay. Fa za te rekomansaka atao voalobodraza ny zavatra rehetra. Ny tiana ho marihana zany ao anatin'le famahana ny alasahirana ho an'ny vahoaka. Rehefa mamahana ny alasahirana nareo inona ny zavatra misy. Rehefa nisy ny fitaterana teto amintsika maro be ny fitaterana zay misy eto amintsika raisitsika ohatra ireo fitaterana efa misy fa tateo arina dia nyroborobo indray ny fitaterana ohatra hoe ny moto taxi, bisikileta taxi, efa misy zao bidon taxi le taterana rano isa-tokantrano. Satria izay le mamahaly alasahirana ny vahoaka le angakaingana kokoa ao anatin'ilay izy. Dia be mampiasa an'ireo. Izy zao ny milazary nareo zay tsy manana bidon jaune ao anatina tokantrano milaza. Ny diky izay efa fahirano zany aloha Analamanga sy Madagasikara ray manontolo. Ao anatin'ireny dia le filanimponina andavanandro io. Zany le resantsika le filanimponina andavanandro le strany vahoaka malagasy rehetra. Fa tsy le aingitraingitra eny Antananarivo ihany. Tsy Antananarivo rery tompoko no Madagasikara. Fa rehefa feno fepetra hoe misy io fahatany enina dia zay mamaritra an'le izy. Efa mipasapasahanareo araka izay tiavanareo anazy moa no ny fizaranareo gâteau na metrahanareo ny rakova isaky ny fatra. Io nanao fifaninana dia izy zao voalohany tao anatin'ilay fifaninana sady napetraka fotsiny zesta teknika mibetsaka fa fandatetarana asa tsy misy aloha hatreto. Tobo-drano be zao faritra Antsinanana ao Tomasina ao. Satria dia mikija ny orana ao anatin'ireny sehatra ireny. Ny anahy zany le tombontsoim-bonana io. Tombontsoim-bonana ve ny fitaterana amin'ny alalan'ny tarby io ataontsika miantony io. Raha tombontsoim-bonana io izy avy ny afaka misitraka azy ireo. Eno tsara le izy satria be dia be manko ny atsika toa an'izao tsika tombontsoim-bonana ve. Mamatateraka le alasahirana ve. Makaiza sy makaiza izay lalan'izany. Raha isika zao raha isika fotsiny miangy eo vasakosy. Zany lalan'izany andeha ho any amin'ny zotra de tsika lavitra dia lavitra zany. Tsy haiko eo amin'ny 220 kilometatra eo.
ny ala vitan'izany raha jerentsika ny miainga etsy ambodivona mandra-patongany aminay any avaradrano any lalana 5 kilometatra izay saran'izay dia 200 zany le saran'le izy lay vahoaka le ao anatin'le mampiasa anazy isanandro tsisy ora le fo maraina ny mpamily sy mpanampy mpamily amin'ny telo maraina de fa lasa mitatitra anden'olondre sy ny tatsaha afaka hitaterana ve reo tatsaha satria hitatsika tsara le voamaraina iny za tena teo aloha matetika tafaraka am'ireo tatsaha reo miaraka amin'ny legioma sy maro isan-karazany ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka satria izay le filan'le vahoaka andavanandro raha ohatra ve ka mitondra legioma le olona mialy eo anosy mandeha teleferika nyresahana afaka hoentina ve fanontaniany zany ngamba tsy mivaliny ngamba de ho bedy ngamba de ho samboronareo raha toka izay le resahako foana hoe ilaina ve le famahana ny alasahirana ny vahoaka tady mazava tsara fa rehefa misy eto ny fitaterana eto anatiny ina moa zany filazan'le fitaterana eto anatiny ohatrany hoe zotra 770 zotra régional moa zany national mako le voaka amin'ny faritra rehefa misy zany reo fitaterana marobe mifaninana tady mazava tsara fa ny ao anatin'ny zotra anankiray izay makany amin'ny fiafaraniny tsy misy hoe zotra anankiray fotsiny hoe ataontsika hoe 700 fa misy coopérative maromaro mifaninana jereo tsara aloha le fifaninanana misy coopérative maromaro hoe miainga etsy amin'ny 700 hektara mandalo amin'iny rehetrarehetra sy mipandehana iny mifarany any amin'ny ainao manjery eny akatso de jereo tsara misy coopérative maromaro ampitatitra mifaninana ao anatin'izay izy ary mifaninana amin'ny teleferika aloha zava ny resake ao anatina sehatra ve zay zesta teknika fotsiny leo niainga teo anosy le andeha hamonjy an'ilay fitokanana an'le lalana le izy koa aloha azava tsy fitokanana io fa fitsidiana tady mazava tsara fa ireo olona zay noentinareo nidina teny reo de nitsidika satria zany autoroute zany de fa lalambe mikodana ina moa mampiavaka anazy feno azy na rehefa aveo hoe ina mampiavaka an'le bypass sy ny rocady sy ny autoroute zay zany zao za tena tsy mahay raga mba ampianaro raga fa tsy haiko fa ireo firenena rehetra ireo manana ny azy reo jereo tsika tsara ohatra hoe nosy Maurice tsy akaiky kely etsy raha maingo i lalana Saint Louis de miakatra makany Bagatelle hitatsika tsara zay moa efa tany manana lalana migodana avokoa reo rehetrarehetra reo ary efa vitany anazy efa vita vo notokanana zay vo nentina tany miainga etsika makany amin'ny 500 sy 200 kilometatra fa ny atsika le 20 kilometatra raha neny tsy tonga tany amin'ny farany fa teo amin'ny 2-4 kilometatra de miverina satria le lalana mbola tsy io zany enatra ho an'ny mpitondra io za tena manoko tena mihitsy enatra ho atsika io teneny fotsiny le izy hoe fitsidiana fa tsy fitokanana aloha azava fitsidiana fa tsy fitokanana aza vao amiko za namana olona tsara le izy marjona raha tiny namana olona tsara ino resaka io no hoe inona mahasamihafa lay bypassy lay rocady lay autoroute raha atao am'izay teny an'izay izy am'izay teny vahiny zay fa raha ny any ivelany jerentsika tsara fa ny atao hoe lalana migodana de tsy misy aloha mpandeha tongotra avaty amin'ny andaniny sy ny akilany zay malalana satria itera-doza be io fa misy kosa lay arifana le balizy le ohatran'ny vy be iny ny fiepitana am'le firenena zay efa nitsodiako de ny anazy misy tatezana zay misy fiarovana mandeha am'le tetezana zany eo anao raha mony teny eo anao tsy mety tafalatsaka ty ambany mihitsy satria misy grillage eo de misy vy be eo tsy tafalatsaka ty ambany mihitsy ny anao midika izany fa ary fomba ny anazy raha miainga ty am'le ilany zao anao de mivadika ty am'le ilany am'le mepity io efa voatokany reny fa ny atsika eto le lalana migodana aza vao amiko re olona zay telo zay aiza le olona mipitany am'izay tokony epitany ny olombelona rehetra hitatsika kama reo lalana telo efa vita reo
aiza reo everitsika efa famantarana jereo tsara ny lalina migodana ny olona ny ivelany a rehefa misy fiompiana le izy de misy famantarana io hoe misy fiompiana eto de misy biby epita zany am'ty satria mibiby tsy afaka hiakatra eo am'le tetezana de mipita eo ambany io de fantatry le olona misy an'lay jiro menamena iny mirehatra eo mamme an'izay tsy fandehanan'ny fiara zay aloha fa epita zany reo zavatra reo nietsekilany misy ihany ko reo ny everitsika fa mametraka an'izany rafitra izany eto amintsika ny hoe aiza zany ny fametrahana zay mipetraka ve eto Madagasikara ny fametrahana an'le rafitra amin'izay atanatohatra resahako zay satria eto zany zao de lasa sy vaka ny saiko hoe ahoana tsara moa zany raha mametraka an'izay hoe lalana migodana izay ny rehetra lalana migodana makaizy izy io raha jerena ny zavatra vita raha ampitahina tena tsy mbola navita raha ampitahina aloha ny vita ninga raha jao nanao ampianana hery marsial nareo raha nanao ny lalana everitsika fa lehibe aloha to hoe lehibe ranga satria le olona miampiteny an'izay tiany mpitany de miverina am'izay tiany mpitany ao anatin'izay sehatra izay inona zany no zavatra atao ao anatin'izy ity iverina ndray hoe tsika any am'le hoe aloha ndray ranga arodandreo ohatra nanaovanareo any rokady io efa vita tsara anio fa nampiasa an'ingy ianareo e raha tsisy an'io lalana nampiasain'io zany de mbola nitany an'le lalandrazana eny le mandeha ty atalatamaty de mandeha ny mandroso ivato iny de zay nareo vao tonga taleserana mpiaramanidina iraisam-pirenena tany ivato raha tsy nisy an'izany lalana zay nataony rajonary mampianana hery marsial miala tsy manona ny anarana taiza zany nandeha nareo sanezaka zana ve le lalana fanamboarana le lalana migodana etsekilany taiza ihany ko zany nandraisana an'le fivorimbe an'ty sadeky ity raha tsisy le trano natao ingaravalo manana izay ny le teneniko hoe nareo ranga milaza tsy tia nefa mampiasa an'le fotodrafitrasan'le olona ovainareo avokoa zany le anaran'lay toerana rehetrarehetra ao anatin'lay izy ao anatin'izay rehetrarehetra izay rehefa nametraka izy ne tsy nametraka mihitsy ny eto mipekazo ero e fa nametraka izy hoe miainga eto imambo le tsy lalam-baovao etsy akoron-drano de mahazo eo imamba de mandeha amin'iny lalana rokady iny de mandeha an'ireo le laky any arivo de mipaky any serana mpiaramanidina iraisam-pirenena iny vato zay nanaovany an'io lalana io nitapahanareo tenatenany io eo amin'ny datafaranay iza moa ty anarata eo ambody fasana tapahanareo tenatenany io de lazenareo indray fa io mipekazy ero pekazy ero zao raha fahalalako anazy etsorano tsy hoe mipekazy ero le teny entsika foana eo mipekazy ero e ay zary tsika zany so de mba aza fitapitahana raha ary ny fanamariana tena hita tao anatin'lay izy de le hoe tsy haiko na tamin'ny dodondoninona lay mpitondra la raha joelona io fa ohatra mibiretika de ohatra miteny ohatra ny diso daholo ny taremarika avoaka de fialatsiny mibobaka tsy fantatry tsony izy ty ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny de izay zavatra rehetrarehetra zay mila rindra ao anatin'le izy inona ny zavatra misy marina ao anatina sehatra maro isan-karazany eto antsika ao anatin'ny zavatra toy itony de ilaina ihany koa fampafantarana andria malala fenoasina makasika izay loha hevitra izay hoe inona ny tokony apetrakantsika satria dia raha tombotsy iombonana de zany isan'ny sary-piaro e raha tombotsy iombonana io fa raha zavatra hoe ho an'olombitsy akosany e mametraky nareo hôpitaly manara-peritra le manara-peritra ane rehefa jerena le izy tsara ane mafinaritra ane navitinareo fa ampy ve ny fitaovanao aminy ampy ve ny olombelonao aminy ampy ve ny fanafody eo aminy zany rehetrarehetra zany ne tsy vitanareo tamin'ny fantalovany covid teto e fa mbola napetraka eny andana findrare aloha ny sasany de sasany aloha raha azo atao de mijanona ny anatina tokantrano de raha azo atao aloha tsy miasa de aza miasa ianareo andria malala fenoasina ev toy izantsika zay tena tevena ihany ko ny arahaba ho amintsika isa tokantrano zay manaraka ny fandaharana de ahoanany fandehany ao anatin'ity tontolon'androny talata itya vita iny aloha ny fa 5 ny sommet de la sadek tatosa teto amintsika teto zay isorana ny malagasy rehetra naharitra ny kiterite sy ny kiperipery rehetra tao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany miaritra ihany ko ny ratraposiny atao hoe ny fahatezerana vokatry ny atao hoe lainga zay natao fafikatrana ay ve tsy teto Madagasikara ihany ny tena hoe ampiason'ny le rangahy iny
fa tena mampiasina ihany koa ny aty amin'ny kontinanta Afrika ihany koa. Tsara ho fatarina nefa tsara ho resahana ihany koa raha vita iny a tsara foana ny manao tombanezaka makasika ny hoe sadeka izany. Raha ohatra zany raha tany saina zany aloha zany zao hatramin'ny fotoanan'io a ray 2 3 4 5 6 7 8 nandritran'izay atao hoe fotoana rehetrarehetra zay a elanelana fotoana rehetra moa zany io fotsiny no katsika lalana tao anatin'ny atao hoe sommet 470 isa tamin'ireo filoha izay nitantana de aiza moa Madagasikara tao anatin'izany. Tsy de akalavitra loatra sika fandao angamba hoe ny SADC andian'ny faha 470 no resahana izay tao Zimbabwe nitarihan'ny filoham-panjakana Harare ny faha 17 volana Aogositra 2024 tao anatin'izany filoham-pirenena filoham-panjakana 13 no tonga ary betsaka de tena betsaka tomefy ihany koa ireo atao hoe olona manano maizy azy tonga nanamarika an'izany fotoana izany rehefa nisy ilay sary niarahana rehefa vita ilay atao hoe fanokafana de hitanao tao ihany koa ny filoham-panjakana Andradjoel izay anisan'ny tsy nahazo tety amin'ny tety de linina aloha fa tary amin'ny aingotsihatra tany no misy azy a misy dikany daholo reny rehetrarehetra karazana sary reny hoe eto no mpitarika eto ihany koa reto le olona joro eo anoloana ary ny toeranao ihany koa de misy rafitra ao anatin'izany ka tsy de nahazo an'izay kanefa de hitarika ny aty amin'ny atao hoe andiany faha 570 Madagasikara izay rearian'ny filoha moa hoe voafidy tsy atompoko mandeha partour io ary amin'ny 420 hatramin'ny 720 de zareo ao Afrika Atsimo indray no mitarika an'izy io de azahodinareo mpitondra fanjakana azahodinareo atao hoe mpanao taribilana ny raharaha azahodinareo amin'izany le izy fa mandeha partour io vahoaka malagasy tsika aza manaiky ampiasonina amin'izany ka na iza ianao hiteny androany nampanohana ianao nampanohatra ianao de mandehana aloha mamantatra tantara vao miteny voafidy tokoa ve fa eto moa zany de tena hoe action poétique ve zany ny resahana an'ilay fitantanana andrara-panjakana hoe tena lalalovika eto ranga amin'ny fihetsepon'ny vahoaka malagasy ary rehefa teneny ko hoe voafidy de za zany tena milainy amin'inony aza misora tena atao voatango fa atao vita faritra aloha hoe tena milay aloha ny vahoaka no hiteny hoe milay ianao de milay ianao zay ary aloha ny vahoaka hiteny hoe tsy milay ianao de mandiny hiteny ianao hoe tena tsy milay tsy misy apoka raha nyresaka an'ireny lalambe mikodana 20 kilometatra reny aloha tsy io aloha no mifanarahany tsy io no mifanarahana ary lalovina amin'ilay hoe fanokanana ny zavatra efa vita no azo tokanana ny zavatra atao hoe totosa no tokanana fa le izy angery zareo karazany ohatrany hoe rivotra tsy naikena tahorana omandry de azaka ezahana tapika le izy zaraza aloha misy an'ireto filoham-panjakana avy ato Afrika reto de ararotana aloha dao aloha anokana hony anokana amin'inona nefa le zavatra raha tsy vitany fitsidiana nga zay no mahalaza azy nanaovana fitsidiana ary rehefa le misy izy moa de miseho teknisianne manazava ty zao de asitrika daholo le tena teknisiana de izy no misorateny sady teknisianna ny profesora ny atao hoe manampahaizana satria nareo ihany koa moa efa nyteny fa tsy misy aminareo le manampahaizana de allo ny manampahaizana akantoerany fa tena misy le izy ne de allo reny akantoerany fa nareo zany manampahaizana de manazava izy fa rehefa jerenao le sary tena mampime ihany inge reto filoham-panjakany reto mpanjaka maro isan-karazany zay tonga teto reto rehefa jerenao sasany tarehany sasany arakiry tena dadan'izany raha fampiasonana asa aloha zay ao anatin'ny aparatiko reny asany ao anatin'ny aparatiko reny olo reny aloha fa de hitatsika reny tao anatin'ireny karazana sary reny milaina foana manao tombanezaka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra re anisan'izany tombanezaka zany ny asa vita etsakilany ihany koa zay ho resahana ihany koa ohatra de ny hoe inona navotrany
filoham-pirenena antsika vahoaka malagasy zay mpitarika any SADC nandritra n'izany fotoana izany ihany koa zay tena hoe na menatra satria atratra tsy lavo atsora iny lahabe efa-jato tapitrisa dolara atolotra ho an'ny ady any amin'ny RDC ho iatrano ny filoha Andry Rajoelina isan'ny nambarany tao anatin'izay hoe fandraisam-pitenenana izay tao amin'ny SADC omaly moa zay ary rehefa zoinany zany zavatra ireny misy ihany koa ny tebokana votra tao anatin'izany zay tsy maintsy hidirantsika tsikelikely moa zany hoe hitarika ireo firenena afrikana ihany koa ny filoha Andry Rajoelina ny tena nozy izy fa hoe ny fampiraraha amin'ny Amerikanina mahakasika ny hoe anohizana ny AGOA tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia eo ihany koa ny programma nasan'ny filoham-panjakana mandritra ny mpitantanana ny SADC ihany koa dia ny fampiroboroboana ny indostria ny fambolena ny angova zaovaozina ary ny filaminana ireo firenena 12 mikambana zany rehetrarehetra zany ho resahantsika daholo fa anisan'ny fampanantenana zany dia za eto gaga satria nahoana tamin'ny andihan'ny faha-770 natao tany Zimbabwe ny filoham-panjakana Félix Tshisekedi zay tonga tany fa tamin'ity andihan'ity tsy nahatonga izy fa nisy olona nalefany dia ny ministre ny défense an'ny République démocratique amin'ny Congo tonga teto Madagasikara raha ny alaolana napetraka ity filoham-panjakana ity dia ny hoe noho ny tsy filaminana any toerana ny insécurité kanefa ny ministre ny défense indray nalefa teto Madagasikara zavatra tsy mitombony zany fa misy zavatra tsy mikolla ao misy zavatra tsy mipetraka ao fa malagasy moa zany tsika tsy mazaka an'izay hoe tenenana zavatra tsy mety tsy mazaka mitenenana mihitsy hoe misy tsy mety ary tsy mety ny zavatra ataonao tsy mety ny famindranao tsy mety amin'ny filoham-pirenena eto Madagasikara zany fa ny aminy dia hoe bravo merci président zay ihany mety aminy kanefa izany zavatra tsy mety zany mihitsy ny zavatra mety sy mitombona mampametra-panontaniana no tokony alasa fisainana anitsina ny famindra zay ngeny tsy mampandroso antsika malagasy zay ngeny tsy mampandroso antsika ary zay mahatonga ny filoha tsy mihain'ny feo antsika vahoaka satria nahoana raha ny teny ianao hoe tsy zakanao tsony ny vidim-bary inona ny napetrako ny filoha nome mivatsy tsinjo ianao mentosika fameno anao dia teo nandeha ny ray volana tapitra le izy dia nakaiza ny toyany anjaranao manohy azy raha ny teny isika hoe mila rano fisotro madio dia jereo inona ny nataony le bombonina mangamanga be no momeny dia avy eo ianao miandro fotsiny roviana indray ny tonga ny rano nen'ny sasany herinandro mbola tsy tonga ny sasany tsy mahazo raha miteny isika hoe mila herinaratra ny vahoaka malagasy inona no meny mpitondra anao jiro amin'le jirona koa izy ny be sy ny maro vahoaka malagasy reny no momeny atsika zany hoe no nantady mofo ny vahoaka malagasy nomeny ny fitondram-panjakana vato no nazandrano ny vahoaka malagasy nomeny biby mpaingoka sy mena rano zany eny zavatra misy ena